Malagasy FM manolotra ho anao mandritra ity herinandro ity. Alakitsika. Tantara nosoratan'ny Fiompiana Ravoniaina. ireto avy no anome aina ny tantara. Angolapity, Mera, Fahiny. Miaraka tamin'ny Nalijao ary Miaina Razafy. Nandray fotsiny indrindra ny lafiny teknika Fanamby. Nana Tontosa. Rojo fitiavana. Vonjeo, avy ianao re tompoko. Tsy fanahiko an'e. Avy ianao re aody e. Avy ianao andeha. Azazagananao moa re ny lalako. Vonjeo re olona. Nefa ny amonjy andria aty e. Vonjeo. Moa ve misy olona afaka amonjy andria ka? Avy ianao re tompoko. Fona re. Avy ianao. Mengavy. Inona nefa ny ratsy nataoko anao e. Fa mody mitapy vendry e. Sa tena tsy mahalala ninina mihitsy? Andriamanitra, to za ihany ty. Miosindra tanteraka ny akanjoko. Mangamangana daholo ny tanako rehetra. Ny maso ny bongo ary ny vava ny feno ratra. Za ihany, tena za ihany. Sa fe eritreritro fotsiny zao. Efa maty tokoa ve? Stop. Bravo be hono sy ty mahay be nareo rovavy. Misaotra tompoko. Ary efa vonona ve ty alo e? Eny tompoko. Ok. Mivoaka tsara kosa zao makiazonao zao makasitraka be ty Tsy misy sara no... Ok. Aleotsika tsy etsony manohy azy fa any aloha any mijery toerana mahafinaritra tsika. Sa ahoana ozy nareo ka? Mety be zany e. Reraka biazy io ny efa adiny firy izay tsika nandeha tongotra ampifoana. Efa nanomboka hatramin'ny maraina hatramin'izao. Ny andro tokoa ty efa manomboka alina ihany. Ka inona ary nefa mitindry ho ataoko e. Oba be kondry. Mitsangana teo ty andao andeha. Olona lasa ihany. Ny andro ane ka me any le. Tsika taraka ty anaty alabe aty. Mitsangana moky teo dia ndao aingana ary alohatry makay. Tena mialatsiny azy io tena tsy vitako tsony. Tena mariny e. Atsora amin'ny semakisa sy ny ekipa ny akana eto. Tsy tafatsangana eto tsony ny tongotro mivody be. Dia avelako rehereto zany ry. Andana ho atsora zareo. Alina ety any ange ny andro e. Kary zareo ane tena efa lasa lavitra be. Tsy tratrako tsony kosa reniko. Atsoy amin'ny telefona izy fa ela be zany e. Dia tsy mba malala miandro koa moa reny. Ano tena tsy misy réseau aty. Aty ampovoana alabe koa moa misy atsikako. Dia ahoana zany? Zany efa tena reraka be. Tena tsy afaka mamindra tsony ange ny tongotro riony. Valaka tanteraka. Ka ndana ho atsora amin'ny sesiny ekipany. Andry koa aza be donga ka. Angana mondry e. Andana. Dia avelako rehereto zany ry. Tsy vidako zany ty ny andro ko efa alina raha teo. Ay, tsy mila sentiment be zany azy io ny andana atsora zareo. Avelao za eto. Tsy mietsiketsiketo zany andana ho fa tsy maninona zany eto e. Ndana. Eny azy e. Vetivety any ho any. Mbola hitako andry avy eo Eny e, promis. Fa aiza izy rovavy?
volany arinany zany reny tonga tsy enjana be raha ilalao an-dalana izy ianao. So sanatrika misy mahazo an zareo any ka sao dia tokony andefasana ekipa hijery an zareo aloha. Tsy miditra amin'izany ny ekipa Korbety ny lalana ny toizana sa iandry azy eo ianao, iandry azy eo. Fa ianao ve adaly zazavavy kely reny ve dia avelanao rery any? Fa iza nefa maninona sa maninona tovavy izy dia mba tia milalao an-dalana nosainao nefa lasa lavitra loatra angafa. Fa tsy ho ve iny tamin'ny manantona antsika iny tena izy mihitsy miazakazaka makaty iny dia izy tia aka. Dia tsy haiko ilany amin'izay re fa dia izy koa dia miazakazaka veto. Monsieur Max, Monsieur Max, Madame Betty. Fa misy inona? Ary izy tia zay ilay efa nahiko Max. Tony aloha fa misy inona ary iza ny kambana aminao izy. Tsy afaka mamindra tsony izy fa tena reraka hony andao aloha alainana izy ka. Iza moa zany le taraiky any nareo koa mitovy be tsy haiko manavaka mihitsy. Tia any taraiky any andao angana ary Monsieur Max. Ny ekipanao aloha tonga dia anolala maka miaraka amin'ireo fitaovan'ireo fa tsika telo andao lohaka ny tiaka. Ohatra ary andao tonga dia mandeha nareo rovafa enjeriko e. Zay ry zalahy nareo tonga dia manono lalana. Zay kosa andeha haka ny sipakely ariva tsy afaka hono izy tonga dia demontsika miano. Siorasiora zalahy. Ary andao ingana rezy rovavy malaky. Ela koa iony ka sady ato efa miamatahotra ihany ny fiomborondolo koa tsy akilan'izany malao ny ataony ny moka sy ny atsika moa manararoatra ny fotoanany tena mangatsika zany marina sady lany moka koa ny tanako sy ny tongotra aiza ihany ary ony aizay tongo izay izy zany fefa miamanatona zay fomba azoko ny haiko aleo aloha ny antsona zao dia tsy hitaneto aka sady ohatry mivily lalana koa ane izy teo e. Ionia ato akiza Ionia fa inona ary ny ataondriany eto aza tsy azoko koa iony zany ka tokodikody be izy sa ve hoe tseny ahy nefa zaza ny efa miteny mafy be mihitsy Iony ety aza ary aiza ihany ary izay olana ntsona ny toy izy rery ny tonga sa ve sanatria ka tsy nirara indreny akory nefa tsy mitompony zany ka tomba olony fo ihany mantsy Monsieur Max ka otry fa inona ary ny ataony io ambody azy eo efa 5 minitra zay ny hany mbola eo ihany izy sa ve sanatria tsy iony io koa tsy vo maika aloza iony fa ny saiko ny lasa lavitra ary aleo atsony aho ihany fa tsy mahay mihitsy ala Iony avy akia eto aza izay fa eny taminy izy ary aleo ezaka hitsangana eto amin'izay aleo hitsangana moramora amin'izay ka Andriamanitra mama izy riony aiza namelanao azy ka teto ambodiny ty azo ty sy no mipetraka ka izy eo teo izy nasaiko niandry anahy andrekako fa lasaiza ary izy fa tena siora vendry hoe efa teto izy no mipetraka eno tena teto mihitsy izy nasaiko niandry anahy be dia be ny azo mitovy amin'ny riony sao dia tsy tadidy andry tsara ary tena teto izy nasaiko niandry jereo fa reto zao ny famatoram-bolony ao
Reto e. Tena nazy mihitsy ity ka. Manana mitovy izay roa vavy mantsy saingy ny aty amin'ny voloko ty ary ny azy ito. Tsy lavitra eto izany izy. Monsieur Max, ahoana ny atao amin'izao? Andao aloha tsika hiahala eto faran'izay aingany. Andao anenjika ny zalahy dia rapitso miverina. Ohatray, fa ianao ve adaly? Zany misiko. Ty rahalanin'ny biby any izy dia ahoana ka? Kosa e, andao sy tazy avitsika Madame Betty Andao hiahala eto. Tsy hitanareo fa io dia an-javatra be amin'ny azy io e. Fa ahoana? Raha zao rangotra an'izao ny jerena dia na io liovana na io orsa. Ka manana safidy nareo e. Na hijanona eto dia ho faty hanaraka an'ity na hiahala eto. Maty hoe ty Mbola tsy fantatra izany riony mety zao dia miala eto faran'izay aingana kosa e, Madame Betty Iony alohantsika aloha miala eto rehefa rapitsika miverina eto kony kosa e, Madame Betty maherezaka misy fiovana kely ry zalahy satria moa zany tsy hita le kambana ray dia ray sisa manao ny asan'izy roa. Zany hoe somary sarotsarotra ny andraikitrareo nefa mino fa vitanareo io. Monsieur Max, fanga tsy hitady an'ity andray isika. Efa maty izy sady tsy misy ilana azy koa ne. Nareo olona mitovy be raha teo. Mino fa vitanao rery mission io riony aza manafa double ny karamandria amin'izao. Ka mba namiko ange indro Monsieur Max dia tsy misy irarainao momba azy akory ve? Mbola mifatipily manao ihany no mahafatifaty anao. Ka nao an'io film iny erikala kely ity no alehantsika ity fa tsy hoe tady mivery. Ka na isany kosa azy Ny vatsy sy ny sakafontsika ity vao fetra ho ray volana ihany. Tsy manam-potoana be dia be amin'izany fangalana izany tsika izao e. Ary tsy tao anaty kajy koa izany olona very izany. Anatra ho any sisa koa izay nahazo anty azay. Ary amin'izay fa andao amin'izay roa samy miatin-dia e. Tsy tahotrereo ny film anareo e, za tsy mahavita. Mandingana ray dio ary rasa. Inona? Tsy izany iny nahafaty azy fa izy ny kely aina tsy maharaka ny diany olona e. Eto ampelantanako izao ny ainao ry tovavy raha mitetiky ny ala eto amiko ianao dia tady io fa farafaha-kely ny 2 herinandro ianao vao tafivoaka n'ity ala be ity. Raha ho tafivoaka velona moa izany e. Zay e, amin'izay resaka izay. Ndana miomana fa malemy fotoana. Efa tena tsy rariny tsony kosa izany ataonao izany tena tsy mety mihitsy. Tsy misy idiranao izany na kely aza ry Madame Betty ny asanao atao tsara dia vita mazava. Korazy akeo ny kely Andriamanitra ny aro ny vata mangatsika. Raha izy tsony nataolana zaikotra izy tsony efa any ambavaliona ve dia ho avelany tsony. Tsy vany ianao e. Nareo aza mampime. Vonona ve ianao e. Ary aza be koretaka fa manahirana ka. Madame Betty efa sahirana ery manao makiazinao nefa le izy sy mbainao amin'ny ranomasy fotsiny. Mbola tsy afaka manaraka amin'ny maty ianao fa mbola misy ilainanao e. Tsy vany ianao e, tena tsy vany. Maninona? Efa biby fa tsy olona tsony. Ataofirereo film anao fa za tsy mahavita. Ay, izany ny vavanao. Izany e. Tsy mahafantatra marina mantsy ianao ty mandingana eo ary hitako azy mandingana eo. Sady izy ity koa ne tsy kilalaon-jaza ka hoe tsy mahavita dia samy miala e. Ny vola beako lasa ny dadanao nga vita moramora ka vita moramora zany e. N'le kiala ray vavy tsy hita maty tsy hita velo ry zao efa tsy fidino anahako. Andeha mihitsy moako. Veloma ianao le tsy mataotody ty ary raha izay fatom-bola kelinao aza matahotra fa ho averiko. Omeo zao dia zao. Omeo aloha ny volako vao mitetiky ny andeha io e. Verinao fa moramora mantsy ny zavatra miandranao amin'ity mission ray ity Ony fandrive adaly maty ihany ane. Mijanona ety ihany moa e. Andro alina be io. Aleoko manaraka n'ity ato izay hiaraka amin'ny olona tsy mataotody io. Velomako ianao e. Tsy iry ony tsy afaka mamelanao mandeha rery an'izany mijanona ety ihany. Monsieur Max, tsy mahavita mission anao tsony zahay. Atery moa dia any amin'ny angalanao anay zay tsy mahavita tsony. Raha tsy vita an'izany izy ty hoe kamo dia tsy hanao tsoniko. Na nareo mamita mission trano farany
dia tojomantsara ny antranonareo na tsy hanao tsoa dia sy alehanareo any tsy misy idirana. Eko fotoanareo andiniana kely. Efa tapaka ny hevitro e, veloma. Ionia, efa tapaka ho any hevitro Madame Betty andeha. Eny e, azoko ane izany e. Ary tapaka koa ny hevitro fa hanaraka anao Misaotra betsaka Madame Betty veloma ianao. Mampamangy any amin'ity any io. Zala, arao reny ary azo velona misy velona tsony sao mamoaka sekret. Ny mba halaza antsika eo mantsy. Malaky lisany e. Ny volabiako tadiavan'ny tenisa nomem-potsy ny ava-tenisany. Ny hay tenisa ny solony reny e. Tena tsy nabosiko hoe raha tsy saina be ohatran'iny Monsieur Max. Tena diso fanantenana tanteraka. Fangandry irery e. Na za koa azany e. Tena malahelo mafy ny zanako azany. Zanako aneky vao 10 taona monjy e. Mba faly ery izy ny andehanako taty hoe mba hita toerana eny dia mba hitondra vola be. Ndry. Nefindrisy mantsy risombiny aiko. Mbola paraingo, tsy haiko ny valiny fa mbola eo na vesika mianaka sa fianana farana ny teo amin'ny teny farany. Maheresa Madame Betty aza manafa mivavaka ho anao izy. Mety ahoana keny hafarany raha teo tsony indrainy aneka ka efa nitsoaka didy efa nafinana mianaka. Tadio Madame Betty fa Andriamanitra mijery ambany fa tsy mijery ambony ary tadio fa ny zavatra rehetra dia miasa mba hasoa antsika. Marina, ekeko fa tena marary izany hoe veravavy izany. Hoe maty ilay olo tokana nitovy tamin'ny tena. Nefa haiko hoe matory eny misy dia misy antony ihany izao Madame Betty mino fa hiaro antsika ity hiaro ny lalantsika izy dia hanalavitra antsika amin'ny lalan-dratsy efa nilalovany. Ary nivavaka ny sombiny ainao no tsiro hanazava lalantsika dia tsy maintsy ho tafavoaka antsika Madame Betty manana finoana. Eny ekia. Ary rehefa tafavoaka eto dia faranatsika hatreo amin'izay kory Max sy ny mission. Mino fa tsika rery nataony andreny. Za koa alery Madame Betty tena nieritreritra an'izany mihitsy fa ohatrany misy manaraka anie tsika izany e. Eny tokoa kia. Ilay ekipa Monsieur Max reto. Mety hoe ifona ve izy dia akatsika iverana? Mety ho izany tokoa ve? Ary aleo zareo andrasana raha izany koa. Vao mitsy haka toerana eto ambody azo eto e. Sady efa lavitra be koa izay lalantsika teo izay. Mba makaina kely aloha. Iony mitsangana teo malaky indray dia mba hoe tsoaka. Fa misy inona? Ndra Monsieur Max hamono antsika ireo fa tsy akatsika izany. Matahotra izao dia hamoaka ny secret antsika. Andry e. Andry kaky io. Dia ahoana ho aiza nefa tsika e. Zareo efa akaiky eny. Andao fotsiny aloha e. Izay lalany ihany lalany. Rehefa tratra dia tratra e. Ndao ary e. Ionia, reny ry zareo. Aza mihetsiketsika mihitsy aloha. Madame Betty reny manampina makaty reny anie zareo e. Izay tsika vao tena tratra. Aza mikofokofoka tsy fotsiny Savasava daholo ry zalany anaty lobolobo sy krihatra any e. Lasa lavitra eto izany reny. Dia za foa ingany e. Andry kaky io. Nanaraka ty koa ka ilay tsy vaniny io. Io malalo. Mboa moramora fa tsy hanao inona-driny izay e. Eo moakia. Fa maheno hafa mody tsy mamaly fotsiny e. Ionia, tsy mitsangatsangana eo izany inona teneny eo. Aleontsika hiandrandrarina eto. Eny tompoko. Ionia, efa hitanay ny ety ahy e. Tsy maty izy fa tsy mahatsiaro tena fotsiny. Tia,
Hitanao ny tia madame Betty. Tsy marina izany Junior. Fika fotsiny izany. Aza mitsikasika izany ry. Junior, tsy mandainga aneo aho zahay. Tena marina izany. Junior, valiona izy. Gaga koa ane raha zany avy dia inonao e. Madame Betty, iny izy fa tamin'ny manatona makaty. Hitany ka itsika. Aza mitsikasika fotsiny aloha e. Otry, fa toa nandalova fotsiny ndraika itsika. Hitako foana ny tenisany e. Ory zalahy, dia ty fa atao anatin'ity tranon'olo ty reny miafiny e. Ankialisany. Ionio Betty. Fa trano izany. Za koa aza ny mba gaga e. Misy trano be kay eo aorianantsika io. Inona koa izany ny ataon'ity trano ity tokan'olona ty anaty alakitroka ty ka. Mety trano fanaovan-dratsy angamba kia. Mino an'izany a. Hita be amin'ny poziny aloha e. Trano olo be. Marina tsy hisy loha. Tsy fantatra tsony kia. Fa ndao hoe ala teto amin'izay aloha e. Ndao tokoa ary sady efa lasa ritra daholo ry zareo. Ndao aingana ary. Madame Betty, fa tsy teto ihany ve ilay toerana nifianantsika teo? Sa ny fitadiako misy olana kely ve? Saika vao an-tany andrian'izany mihitsy any eza teo e. Efa adiny firy antsika ny mandeha nefa toa miverina teto ihany. Hita ho Ny andro koa moa alina ka tsy fantatra tsony hoe aiza ny atsimo dia aiza ny avaratra. Ny andro koa anefa tia maizim-bolana be. Aza hitako akeka vao an-tany bery-tany tsika roka. tsy loza. Aza mihitsy ne izany. Ho tratra ety ihany ny farany. Ary mba lasa aiza tokoa moa izany ry mety ho nakisasy ny ekipany. Mbola nanaraka antsika ve sa mijanona ao amin'ilay trano iny? Otrikala, resaka an'izany ihany ry dia io fa mipoitra tampoka ny ilay trano nidiran'ny zareo e. Andraikiako nefa tsy nisy an'io teo. Ary misy olona ngia ao anatiny. Ireo ve tsy ry makisa sy ny ekipany e. Ndao aingana hiala tato fa tena mbola ao reny. Tratra ny reny ety antsika. Ohatra misalasala ny amin'ny hoe tratra antsika. Fa inona mahatonga andry miteny an'izany? Tsy hitanao ve iny zavatra fotsifotsy be mivezivezy ao anatin'ilay trano iny? Eny tokoa kia. Marina tsy trano misy matoto io. Tena mety ho izany angamba. Eno andaontsika hiala eto aingana fa tsy mazavazava ity toerana ity ka. Izay marina, ndao ary. Madame Betty, tena reraka. Falaka tanteraka ny tongotro. Mila tsy afaka hamindra tsony. Firy andro izay tsy nitsahatra nandeha. Tena reraka ihany any farany ka. Jerena efa mivoto be ny tongotro e. Eny tokoa ke. Nefa tsy misy fanafody ho an'io tongotra mivoto be io any izao aty e. Tena reraka. Andraso aloha fa misy baoma kay ao anaty kitapoko ao. Ty fahitako. Baoma mahagaga ve? Ka baoma vidiako teny amin'ny farmasika ity. Tsara be ny fofony sady haingam-piasa be izy. Izany? Zay. Miandry kely fotsiny sisa indri dia lefilefy izany manentena be izany. Misaotra Madame Betty. Fa nazako aza ny hery io ny tena valaka tanteraka e. Efa tsy manan-tsafidy sika e. Tsy maintsy miroso raha teo tafavoaka velona. Tsy vitako tsony Madame Betty. Tena valaka tanteraka. Eny e. Aleo aloha tsika kana kely vetivety e. Sady miandry an'ilay baoma teo anao ny asany. Rehefa maraina indray ny andro manao ny ditsika. Sa ahoana hozy indri? Tena mety izany ka. Aleo mihitsy aloha mba asiana fatoriana kely ka. Madame Betty,
Misy olona mamindra izay izany henoko mihitsy izany. Dia sanatria ve Monsieur Max sy ny ekipa indray izany? Dia tongotra iray ihany izanyko. Nefa tsy haiko aloha e. Andriamanitra, mijery! Trano inona koa ty e? Ary ino izany rivotra be tamiko izany? Dinao tsy fantatra sa efa tena adinonao mihitsy e? Marina tsy feo efa henoko izany. Tsy tadidiko fotsiny hoe iza moa. Aiza ny alalako azao adala rehetra izao e? Fa dia mbola tsy tezitra dia vao mifatorako a. Raha tratran'ny ekipa koa laha dia mifatana lany raisinety. Me fotsiny le tsy valiny ty marina. Me aniza moa izany e? Marina raha mety tadidiko mihitsy. Izany ve tsy valy le gambana Antony? Tena izy mihitsy ka. Matady ny gambana taminy. Tsy mety nitady Antony izay sy ny ekipa. Ary tezitra mafy izy ka nilazany tsy hanao mission intsony. Koa moa tsy nakalaka fa vonona avy hatrany. Tsy mitembo intsony misy kosa aloha ny fony tamin'ilay izy nitsapaina tanaty antsana be iny e. Dia ho sahan'ady ve ka matotoany ity? Zany reny misy e. Ary lasa iza daholo ry zalahy e. Toa tsy henoko intsony mitabataba-ndry lerony. Efa tokony niala ty tao izao raha izay fotoana izay nefa mbola tsisy tonga namonjy ahy ihany. Afaka. Ry Jean Basy Rakolody, ry Gilbert sy ny tariny efa nanaraka ny dian'ireo rehetra ireo izay efa vita sorona hatramin'izay. Sany kove dia tombony e. Raha Jean Bamata Anjakabiny dia eo resy ny valina izay barara tamin'ny teny io. Tsy mitombona kosa aloha izany e. Sarotra ny ino raha tsy misy pirofo e. Oy, nosa. Tena loha Gilbert io. Andrekaka io. Maty ry lerony. Tena izay koa vao vita izany ny amiko. Tsy anaka sary velively mihitsy aloha raha i Max e. Misy faty olo leto androany. Nataon'la inona ny namako, Atao vehivavy indray izany me izany e. Tokoa tsy misy takona ray aza. Izy natateraka amin'ny didiny. Ny hevitra azy tsy hotrasy ny alika mihitsy ianao ty a. Sedranay azy izy izao ka miomana hitsinjany vokany e. Mazava? Losy ty marina. Mahay kosa tsikako. Na izy tomponantoka tamin'ireny film foroniny ireny aza natahotra nanaovantsika azy teo. Nefa inge dia izy ihany nampianatra antsika anao an'ireny. Keno a, na zaza ny mba gaga ihany nahita lendriny raiko tahotra e. Ave ireny mpamon'olo ireny mba mahalala matahotra ihany e. Na zara nge mba gaga ihany e. Fa hono marina ho ary hivaly a. Nanao mission niaraka tamin'ny Max kosa natarika anao taty. Voalazanao ry ty e. Nanao mission hamita amin'ny film faritanao fa hoe ataonareo no nandehanako stomy zandriko taty e. Nety tsara ny drafitra fa efa herinandro sisa dia ho vita ny fanodinana ny raki tsara saingy narary tampoka nefa taony zandriko. Narary iny izy? Voantazo moka vokatra eo moka be aty anaty ala nefa nitorina azy isan-kalina foanako. Izy moa nandray ny anjara an'ilay velona. Izany hoe nitovy anjara tamin'ny io ny zandranao e. Tsy nanao ambonina akanjo foana fa hoe izay hono mba mahatsara an'ilay film. Fa le ry moa ake tsy nazaka dia nindosy ny fahafatesana. Mbola tadidiko foana iny andro iny. Ary mbola alaheloko amin'ny Monsieur Max mandrakizay. Tsy mba nisy nandefina ny rahalahyko ry zareo fa sarery ihany no nanao an'izany. Tena hoe teny fampionona aza tsy mba nataony akory.
Mbola tsy navelan'ny nanderina koa ary afa hoe mila fitaina ho n'ilay velo. Andray e? Tsy nety nanao an'izay dia natsipa ny tany anaty antsana. Izany. Dia ahoana ny mbola navelona anao indray? Mbola tsy afaka mamaly an'izany ary dia tadio fotsiny hoe vonona nampy anareo indrindra moa fa ianao. Any hoe tsy maintsy hivoaka an'ity ala-kitroka be ity ianao fa aza matahotra. Mampalahelo izany tantaranao izany ry Valy. Fa makasitraka anao aloha e. Tsy misy sorana kity fa izao aloha indria miandry amin'ny Monsieur Max eto so mitsoaka izy. Za kosa andeha haka azy roa vavy. Izany ve? Toa matahotra ihany ry Valy nijanona irery ato ka. Mpamarina e. Marina hoe isika mpanao film fa na izany ary matahotra ihany ka. Sady ianao koa ve dia andeha irery any anaty ala any ka. Amin'io ny andro mbola maizim-bolana be. So dia lany biby any ianao ka. Misy namana ny endry eo e. Izy izany ka. Fa ireo vorondolo be dia be ambony hazo ireo akia. Tena hoe volondolo mihitsy ve? Ireo aza mampatahotra anao ka. Biby tsy maninona ireo kia. Izay aloha fa andeha haka azy roa vavy vetivety ahy. Eny ary nefa tandremo Eliany matahotra irery ato eny akia. Ndresany mason'ity akalikaly-pahatokisany toa lasa ty azy tampoka teo. Toa babony ny foko. Nefa indrisy matsiry fiainana. Madame Betty, tsy nanina ve ianao teo? Eny akia, tsy naninona teo. Ary indri? Tsy maninona ka. Ary andao amin'izay aritsika hiala dia mbola tsy miverina ilay olona teo iny. Marina izany, andao haingana ary. Ary toa maratra be ny tongotra indri? Fotona ilay vato be io ny tongotra teoko. Tsy dia maninona ve ne? Maninona ihany ka. Avy alao eo e. Andao tsika andeha. Alao aloha fa torana amin'ny lamba dia amin'izay mba mijanona ilay raha mandeha ka. Ary misaotra anao. Kay azafady akia. Kay andao amin'izay andeha ary. Misaotra tompoko. Tsy misy isaorana akia. Ary andao haingana e. Tia? Izay ve ianao vao tonga? Tena hoe alina mihitsy ve ny andro? Tena miala tsiny akia. Aiza saotra zareo ka? Tena tsy hitako izay nalehandry zareo e. Mety lasa nitsoaka angambany. Dia ahoana izany atao e? Tsy ho lanin'ny biby andry eny. Tsy maintsy mbola voan'ny tambiry-tany ireny rehefa avy eo. Mino fa tsy lasa lavitra eto izy. Ary aza manandry fa tsy misy biby mihinana an'ireny izany atao anatin'ity ala-kitroko ity. Izany ve? Sao dia mba tokony ho tadiavintsika ary zareo e? Mety izany. Ka andao ary. Vetivety aloha ka ilay akanjo bako atsary ahy e. Tia. Toa nijanona ny foko. Nijanona tiany ihany koa ny fotoana. Ny fanotsy ny masonay dia babiny ahy. Resy ny tiany eo. Tsy mila ny teny be dia be akoho fa toko maso kely dia ampiamatarana ny taoponay. Izany dia ny atao hoe fitiavana. Eny e, mety izany tokoa. Toa te hanorika azy fatsatra izany. Te ho fihin'ny eo an-tratrany ihany koa. Te hifampitositosy aminy nefa toa matahotra ihany azy ao ahelina. Fa inona ary ty mahazo aty e? Maninona ny ty tapoka ny ty olona ty Toa tsy te hiala eto akaikiny Toa tsy te hetsika tsony. Fitiavana. Avy alao aloha hifantoka ny fiainako fa aza adalaina ohatr'izao. Valy papinao toa mangela-tsofiny ery hiain'ny feonao ilaza hoe Tia. Tia? Fa inona ny malasa ny sainao io? Tsy misy ka vetivety aloha e.
Milaza fitiavana lalipaka ny masony, milaza fanindriana izay tsy sahany lazaina ny moy, milaza fitiavana mila namana ny tsikany izay tony tsitsiny tony ny herinaratra Antananarivo. Tia izy. Eny, sady tiako ihany koa nefa tsy ho tanteraka mandrakizay ny anay. Eny re, andrasako eto ndry. Taiza moa nametrahako an'ilay akanjo teo iny e? Hito kay. Oje. Monsieur Max? Fa atao matahotra be ndry mahita e. Tsy zavy ny tokony atahotra hita matotoka. Andriamanitra. Tena afaka atao aty marina. Koa tsy izay vao loza. Aleo aloha zahay aletra aingana ka. Kay! Vonoina fa ho tanteraka amin'izay nofinofindry e. Fa izay koa very ty mbola tsy niverina ihany. Mba ela loatra ka. Aleo hoe karako any mihitsy ka. Tia fa izy ndria. Inona ary maha ela be andria? Angamo tsy haka akanjo fotsiny ka. Toa izay dia tsy niverina ihany. Sa misy inona? Tsy mamaly izy. Hafa. Andraso aloha. Tena misy zavatra mampanahy mihitsy. Aleo hiala eto aingana aloha e. Tena tafavoako Max. Tena izay mihitsy e. Misy fandrika miandry ao anatin'ny efitrano. Aleo tsy hiditra ao velively so ho fantatry ty marina ny momba. Aleo aloha hitady fika hafa e. Tsy maintsy hiverin-dalana zany. Tena feo mivaly zany henoko izany. Tamin'ny manatona makaty izy. Tokony tsy makaty izy ka. Ila tsara io fa maty be eo amin'ny torana ambaravarana eo izy. Tonga dia maty. Aleo ihany izy hoany ka. Aleo tia nitereko amin'ny fatorako eto. Avelao an'ilay tsy vany ity Avelao aza. Na le olona mba hamonjy anao azany lasa nitsoka fa matahotra e. Zany namorona ny tantara e. Za ihany koa no mivoaka mpandresy. Za ny tompon'ity lalao ty. Tsy nareo mihitsy no andeha mitapitaka e. Fa tena lasa tokoa ve valy e? Eny e. Soa ihany raha tsy nijanona sy nanaraka natatiziko. Raha tsy izany angamba dia tsy haiko tsony toy an'ity tantara ity. Izy sisa mba farafana tenako hanavitra anay. Hanavitra anay an'izao fatorana atao amin'ny Monsieur Max izao. Raha aleo fatorana so dia mitsoka eto e. Tsy tapeniko ny vava fa aleo mihitsy aloha ekika iantso vondreo eo. Amin'izay tonga hamonjy eto le valina be iny. Mety izay e. Nofy anie izany ilay tsy matahotra ity Ary aleo tsy hikofokofoka mihitsy Fa ako moramora eto ty fatorako ity. Vomivoy eo fotsiny ny tanako Tonga dia raisiko io bebe eo anjoron-trano io. Avy hatrany tonga dia ho velesiko amin'io ny lohan'ilay biby toetra ity. Dia izay aloha kiry manjakely fa andeha hitantany namandria. Ambeso tsara ny tranontsika. Loha biso hoe ary sao dia manantena ny valina hiditra eo Efa misy fikana ataoko tsy hidirana eo. Zay va lasa e. Tiako zoko miredirety. Lasa mandeha fa marikoriko e. Ohatry misy zavatra manepitra be zany marina. Izany ve tsy afaty eto e? Fa inona ary izany e? Ay,
Izay vao haiko fingotra dorana izany. Fa tena aloha ve nefa fiveran'ny maksanay ty e. Maninona izy no mandory fingotra? Sa misy loha ato? Nefa tsy haiko aloha e. Fa aleo va haimainka anarangaty fatorany tanako ty a. Tena tsy zakako izany fofona izany a. Tsy mety tafiditra ao amin'ilay trano koa fa tsy haiko hoe maninona ary. Aleo rangasa romako amin'ity ny oriko dia rehefa lefilefy ilay fofona izay aho vao miakatra ao a. Tena maisina amiko tanteraka ary madame Betty ty ala-kitroka be ty. Tena hoe tentsika ny ala dia tonga eto ihany. Tena noana zay. Noana be mihitsy. Za koa any akery io mba manontany tena tanteraka e. Tsy atandro tsy alina fa dia voany tambery-tany foana. Atony efa izao tena hoe paoma anankiroa sy rano tapa-tovango sisa mba tahiry-tsakafontsika. Ny ahikaki dia hoe hofatiny any ho anany tsika fa tsy hofatiny Monsieur Max. Tena aleo kokoa sara mba izany koa. Tena noana madame Betty Tsy aloha any ny paoma ary. Misaotra. Ary hono marina ho tsy nanaraka antsika ve Monsieur Max teo? Mijanona tao amin'ilay trano olobe iny izany zareo fa tsy nanaraka antsika intsony. Ie, mety hoe mijanona tao ve ry zareo? Sa koa hoe mety lasa nakany Antananarivo? Mety ho izay ngamba. Ary maninona moa madame Betty raha maninona ka? Raha makany amin'ilay trano iny tsikako. Mino fa mety mba misy sakafo ho antsika ao. Eny tokoa kia. Ndao ary ho any e. Nefa maninona indray ka? Lalana makany aza nge tsika kory. Feza izany e. Andao fa hoentiny tambery tany makany foana tsika e. Ndao azy e. Tena ivaly izany tamin'ny manatona ny varavarana mankaty izany. Andriamanitro, arova izy raha hiditra eo amin'ny varavarana iny. Mbola milaza ny fiainako. Mbola milaza izay. Arova izy iray eo. Izay kosa fa lefilefy ilay fofona ka. Efa zakako tsara. Dia atao amin'ity trano ity moa izany no matora an'ilay tsy vaniny an'ity aho. Aleo rangahy tosika mafy be an'ity varavaran'ity a. Inona koa izany? Valy? Loza fa latsaka teo ambony lohan'ny valy efa mako be niatona teo amin'ny tolanam-baravarana marina. Efa napoziko ihany e. Fa toa mbola mitsangana ihany valy. Sady tsy voan'ilay efa mako be teo izy. Tsy naninona vendria? Tsy natao ninina tato? Fa io na tsy maty. Fa maty ahoana kia? Namorona an'ilay maksa be io lainga be tato izany dia resany lahatra. Tsy azoko. Fa isa izany nanatona Monsieur Max ery ambony plafond ery. Tena ninona koa valy tsy maty indray ka? Dia aleo aloha tsika miala ato aingana. Tsy azoko ry valy Mbola lava be ny fanazavana ry dia. Aleo tsika miala ato aingana aloha. Indray ary ndao. Tsisy miala izany lesy eo ary iny Ary nitora Max indray ilay fingotra dia nitorahany teny amin'ny valy. Lasa sy valy teo. Ela be izany. Aleo torahako ary tia antsika ala tia io e. Amin'izay mba misy fotoana kely itsokako. Tia, tady eo fa misy antsy be. Tena maizina be ato ry madame Betty Tsy zavatra hita mihitsy. Andrasy vetivety ary aloha andrehatra lampia e.
Aiza mo ilay telefonako teo? Atao anaty kitapo kay. Zay. Ojy. Fa misy ina. Ka lamba dirina kity dia tsy velona tsony e. Zany ve? Nefa ny anako azy alobatiko. Tsy sakana tsiro sotsika izany e. Sa ahoana ozy ndrika? Marina mihitsy aloha izay e. Ionia, misy olona midina makateny izany. Sady mandeha mafy be mihitsy izy izany. Dia ololo ve sanatria? Tsy haiko akia. Fandao aloha iafina eto e. Atao ambanin'ity tohatra ity. Angandry? Ary nijanona ny ilay olona teo e. Sa ve naheno antsika dia niafina? Tsy mino an'izany a. Aleolohantsika hiandry azy ivoaka e. Izy ny mahalalana biby izy teo. Marina aloha izany e. Aleo izy no anatona antsika. Eno Mijanona koa ilay olona saika hiakatra teo rehefa naheno anitana. Izany efa tsy afaka mijanona eto fa rahatratra ilay valina be eto atonga dia finoany. Ilay olona niakatra teo nefa marina raha fantatro mihitsy hoe iza sa iza. Sa io nisy be ity. Olona sary tahotra be ireny ve dia sahiditra amin'ny toerana ohatran'itony. Nefa toa misalasala ihany ka. Tsy nisy afa-tsy izay ny olona tato anatin'ity aly ity. Ny solitary rehetra efa maty daholy. Sa mahatoto an'ilay tony be izany. Tsy haiko intsony ary tsy ho voavaly mihitsy ny fantaniako raha tsy midina any mihitsy amin'jery. Raso aloha aleo ataoko vonona tsara ny antsy. Izay ao atrehana alitiry-maky sa. Matampety izay ilay olona teo fa tamin'ny makaty. Mangena aloha efa manakaiky anay izy. Ay nareo ro vavy. Osa andrekaika. Ay izany hafaliako reto e. Boribory marina ny tany tsy maintsy hoe mbola iona. Tena letsy vaniny ity mitatoka andao itsoka madame Betty Tsy misy ho mitsoko zandry ity eto velao mitsary zao ny ilaiko tena mihitsy. Velanao izy le tsy vaniny ity Ny anao dia mandina e. Mampamaky any misy mianaka any e. Madame Betty, maninona izy nitsondrominao ny antsy? Tsy vaniny ianao no mesy maky sa? Ary aleoko ty ampaginina ampamarikoriko. Inona eny olona mora vonoina kelitsy. Ary andao tsika hiala ty toy andao. Vala, aza vao tsy azoko. Zao ty tsy manana fanazavana be omenanao ary tsy manana fotoana be amin'izany koa tsika. Mila tratrarintsika iny raha tsy izay dia ho vonoina iny ihany ony sy Betty namanao. Ny azoko tenenina anao fotsiny dia hoe efa ela be any maty. Nefa aza matahotra fa tsy hanao nininina anao fa hanampy anao kosa. Misaotra betsaka Vala. Tsy misy isaorana ke ary andao aingany Madame Betty, fa maninona ianao? Tia, avy ianao mbola velona e. Andanangana avinjeo io fa lasa monsieur Maxane. Aleo aloha izy hoany e. Ianao zao ny eto. Omeo aty ny akanjo kely ry Vala minosantsika ny kibony Tia ry tia. Misaotra Tia. Avela eto fa fandany io ny zandrinao finjaina. Ka tsy afaka ny amelanao rehetra izay. Efa tsy dia maninona fandana Kia. Eny ary aza matahotra fa mbola hiverina eto izay akanao any Eny Avelaonao ary le tsy vaniny ity Avelao Mitabataba tsara e atao. Avelao Fonjeo Fonjeo re olona. Fonjeo.
Pamsavory-ndolo ny tonga monjy ateny eo fa aza matahotra e. Tsy faniny ianao hoe mpamon'olona. Ary mbola ho tratra koa ianao. Mbola ho tratra mipatsa ray tsongo vavy. Zay sisa ny azonao tenenina. Zay sisa. Valina. Zany feoany ony. Ianao ve zany e? Enko zany e. Ndry mipabeny a. Mandeha mafy be izy zany. Mahafinaritra loatra ny ato damosiny ato. Ny anay ary efa fity tsy anjarako. Tsy anjara mandrakizay moa zany e. To mbola manonofy ihany a. Ary ela be zany fa aloha ranako ny andron'ity e. Mampisalasala ihany zany anayko hoe ny andro ny tapitra an'io fa tsy ny anao a. Ary inona koa ny ataon'ity aty? Anapitra ny tantarany lasa ny alakitriko lalitra. Fa isa koa ty tovolahy miaraka amin'ity aty. Na tsipony ty aly antsy. Tatazan'le bandy ary natorany teo amin'ny fo max. Tonga dia maty avy hatrany izy. Ngaty atsy efa maty e. Dia iza koa ty namany ty. Iony a, tsy nanina vendry e. Ngandry tsy efa maty. Dia iza koa namandry io. Tsy mbola maty ary iony a. Mbola manam-potoana be tsika hitantaranandreo zavatra ny ainantsika fa mialohan'izay aloha dia andehantsika monjy amin'ny Madame Betty e. Eny tokoa. Nefa tsy mbola lavitra be ve? Aza manamy zany ry iony a. Eto vonona nampy anareo. Hanampy anay amin'inona? Fa to manidina. Tsy manidina zany akitsika fa mandeha mafotsiny. Tonga sahady. Madame Betty? Madame Betty? Ataontsika hoana izy. Ao aloha asiana an'ity ravikazo ty eo maratra amin'ny kibony io e. Avy eo hitantsika eo ihany ny toyana. Misaotra betsaka Valina. Sa tsy nisy anao izay tsy tafavoaka velona tao anatin'io ala mikitrika io. Misaotra betsaka anao. Tsy misy isaorana kiry ty nareo ary misaorako satria zahay vao afaka mandra-piadanana. Misaotra anareo. Eny misaotra tsika fa iza aloha ianao e. Tena ninona koa tsy amy tsy maty. Taiza koa ny noana anareo. Ka ianao tsara ry arony-kely fa hovaliako zany. Tena hieno mihitsy moko. Ka zaho ary niara-niasa tamin'ny Monsieur Max. Zany hoe 20 taona lasa zay. Narary mikambana tamiko ka maty vokatr'izay. Andretiako. Tsy nisy ny raraheny an'izany nefa fa ny mission any ihany ny tao andohany. Rehefa tsy nety niara-iasa taminy intsony dia nivonoiny sy ny ekipany. Ary dia maty soma tsara moa. Tsy mandra-piadanana mihitsy satria nofo mangatsika kosa tena anjaro hoe lasa sakafom-biby fotsiny. Andray? Be da be ny olona teo alohanareo nataony an'izany saingy tsy nisy avitra koa moa ny ray azy. Ireo olona reo koa moa to natahotra zany e. Zany hoe raha azoko tsara zany dia matotoa ianao. Zay indrindra. Matahotra angandry. Ka ianao aza nanavitra anay ve dia ho atahorako fa ny nampinamana anay sy ny onanareo aneny mbola tsy nivalianao e. Hay tokoa moa. Vao niditra tato nareo dia efa narahako maso foana e. Indrindra fa ty rehefa iny anao lasa nandeha niantso amin'ny Monsieur Max iny dia nanararaotra anaka anazy alainao atao inona zany ka zany efa dia nihevitra hoe maty izy. Tena maty rery teto izy raha navelako ny janona teo aloha zany. Nisy biby be da be nanodidina azy teo dia izay no nangalako azy. Misaotra betsaka Valy efa fantatro mihitsy. Mbola zaho koa angely anakanareo tao anaty lavabato iny fa nareo moa natahotrako. Ka ahoana kosa aza moa ianao nafantaranay hoe namanty ahy ianao e. Marina izany Madame Betty ary efa salama tsara ve aloha ianao? Efa salama tsara fa misaotra. Mahafinaritra zany.
afaka hiteny aminao hoe veloma. Tena hoe ohatran'izao ilay zavatra nofiziko. Saingy hoe tsy olombelona ianao, fa matotoa. Tsy tokony tendry tsy tokony lahatra, tsy tokony anjara ihany koa. Tsy tanana safidy akory fa miterena kolaka hisaraka aminao. Aza malahelo kia. Lalipaka ny fitiavan-drina dia tsy mbola nandromako akory aza. Tia, efa soa mihitsy ny telo antsika. Aleo nakasitraka foana. Marary soanao mba hita ilay olon-tokana mendrika andray fitiavanao. Tia famarina ny andro ka tsy andry an'izany anefa fa efa tonga ny fotoana anatonako ny tontolo misy aho. Nangataka tsotra mova aminao ary tia mba mandra-piadarana amin'izay. Mino fa mbola eo antsika indray androany. Mino izany koa ary faly aho. Veloma ianao hoe teziko afa-dia. Veloma tia kely. Endre tsara. Zamisai nilai tueramba ami te simani nanau iani aizin sunimu nuaita quanau tifu kifanilau sana Verikira, inona izany maverikira andriato ka? Ngamba tsy mahazo mihira ka. Sa hoe mila antony manokana foana vao afaka mihira? Tsy niteny an'izany kosa e. Tsy dia mahazatra loatra ilay maheno andrimira ato an-trano. Indrindra moa fa hoe miaraka amin'ity feo andry mampitsoaka vahoaka ity. Izay indray nefa tsy tsara feo akory indri amin'io. Fa sao marina kiry tia. Misy inona ki? Ho any am-pianarana angandry androany? Ie, fa hoana ka? Mba jereo kely eo aky ny valiny examen koa. Za ohatra ny mbola ho any amadamy Betty tsidika anazy sy ilay zanany kely iny manko. Izany ve? Nareo moa izany lasa mpinamana be? Ie, ohatra ndrisy valina ihany koa. Valina? Sambola teto izy mantsy mety hafa mihitsy ny zavatra anseho. Azafady kity tsy tia hampalahelo andry mihitsy azafady. Tsy maninona ki izany sady tsy malahelo izany koa. Zaza nefa alibe hoe efa mandry am-piadanana izy. Izay aloha fa andeha amin'izay zaka. Ena kia dia mitandrema tsara any Endre tia dia ndry koa Azafady ange raha matoa kely azafady ange ahoana ka izay azafady? Misy inona? Izay atao kiny ary amin'ny bus 147 azafady. 147? Ilay bus makany Ambatomaro iny ve izany? Ambatomaro? Ka ilay makany Atsibolo. Ay, misy karazany telo ireny. Bus 147 ireny. Iray amin'ireny makany Atsibolo. Eto izao tsy misy arian'ireny fa mila maka bus 194 na 146 ianao Antsiamboninasy. Dia miala eo amin'ny teo ianao dia eo vao mandray 147. Nefa mety ho very amin'izany ianao Dia ahoana aky izany? Nefa za tsy misy afaka amintsihana mihitsy. Fa lavitra be ato ve aloha izany? Ka lalana 30 minitra fotsiny. Mitendrombohitra ambony izany raha mazoto andeha tongotra ianao dia miaraka amiko fa andeha eny izao. Izany ve? Tsara kosa aky izany. Dia misaotra betsaka andry aloha fa valina aloha ny anarako Valina? Fa atao gaga be indray. Tao nangina tampoka teo ilay sipa kely be resaka kely teo ka.
aza jerena ohatran'izao anky izaho fa mianatra be a. Val efa fantatro mihitsy. Hafa koa ty vehivavy ty izany a. Ny dinihany tsara dia avy eo ny fihinany mafy be. Mahafinaritra ery izany eto anilany. Ohatry ny mahatamana sahady izany. Hafa koa izany a. Fo minitra vitsy tao ny fankahalalanay dia babony sahady ny foko. Dia fa manino indray? Ahoana izay Val? Dia ny anarany. Tonga dia haiko fotsiny teo. Toa olona efa fantatro efa ela izy. Nefa tsy tadidiko hoe taiza moa. Fa babony aloha izao e. Babony tanteraka. Cosplay kosa izao e. Sa hoe copier-coller. Ianao koa dia mahita teny enina ka. Ka marina zaniko. Soa ihany aloha fa nisy anao e. Ratsy izany angamba. Nanoka teny vehivavy fa tsy nanambady. Marina mihitsy izany teny Val izany hoe miteny fondrika. Mahita tao mihitsy nareo reto ka. Fa tsara anie izany e. Tsara izany mifankatia izany. Hita ho ako. Marina mihitsy izany teny indray zandry be ty. Azo hirahira aloha fa tena ohatran'ny mangina be izy izany. Hita ho ako. Aleo fa izany no mitarika azy. Dia inona ary ilay izy e? Boto sy ny zaka-tiana toeramamy. Tena mety izany. Toerana iray zay tsotra kely izay nampiraika tsarony indray. Fitiavana iray misy eo tamin'izay mitamberina izay indray. Lasa baratra isa teo ilay toerana kely niovana patapoka teo trano kely. Malagasy FM manan'olona hoanao teo. Alakitika. Tantara nosoratany Fiombiana Ravoniaina. Ireto avy no nanome aina ny tantara. Angolapity, Meva, Fitahiny. Miaraka tamin'ny Nalijao ary ny Aina Razafy. Nandray fotsiny indrindra ny lafiny teknika. Fanamby. Nanatontosi. Roto fitiavana.